ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirahaba tsika ry afaka malala tratra ity somafa dimin'ny volana martsa ity ny mofinaina volahatra tsika anio dia lasan'ny apôstôly toko fahasivy. Lasan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faha 130. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faha 130. Fakitsika amin'n'anan'i Jesosy avana. Ary niaraka tamin'izay dia nitory tao amin'ny sinagogy izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandrekana na hoe tsy ity va ilay nandringana izay nianto izany anaran'izany tamin'i Jerosalema. Ary tonga tiako izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny sorona be. Ary Saoly maika ny anahery dia nandresy lahatra ny Jiosy izay nona tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia niendry mono azy ny Jiosy. Nefa fantatry Saoly ny fiendreny ary izy ireo niambina ny vavahady andro manalina amin'ony azy. Fa ny mpianany nakazy no nialina ka nampidina azy tamin'ny sobiky avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy nakazy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly dia nanambara taminy nahitany tompo sy ny tenany taminy teny an-dalana ary ny fahasahin'ny torony anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory amin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahiana ary niresaka sy niady-hevitra tamin'ny helenista fa ireo nitady hafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy zany dia nitinidina nakany Kaisarea izy ka nampandehany ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galily ary Samaria rehetra sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporosian'ny fanahy ka niamaro. Ray masinao manamasina ilay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavana inona no nitranga andalana ho any Damaskosy Paoly na Saoly moa tamin'ny mbola nanana itsona azy. Saoly izay avy amin'ny fokon'ny Benjamina tahaka ny Saoly mpanjaka ary dia nofiny ray aman-dreny ny Saoly dia avy amin'izay anaran'ny Saoly mpanjaka izay taranaka Benjamina no nakana ny anarana hoe Saoly izay tantaraina amin'ny Asan'ny apôstôly toko fa 7:10 ity. Saoly any dia nanenjika ny fiangonana nanenjika ireo kristianina hatrany Jerosalema ary satria nanana fahefana manokana izy dia tonga nanenjika ireo isambotra hitondram-patorana mihitsy aza ireo kristianina, ireo jiosy izay nandray an'i Jesosy, nino an'i Jesosy Kristy. Ary dia teny an-dalany Damaskosy izy no fanena tamin'ny tompo. Nianjera teny ambonin'ny soavaliny ary nandreo ny feon'ny tompo manao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika. Nanomboka teo no niovan'ny Saoly ho kristianina. Rehefa niova ho kristianina izy amin'ity andininy faharoapolo sy ny manaraka ity dia nijoro vavolombelona tany Damaskosy. Ary dia hitantsika ny tantara rehetra. Damaskosy dia avy eo ny tonga tany Jerosalema dia avy eo nakany Tarsosy. Tanàna telo no voatonona amin'ity toko faha 7 faharoapolo ka hatramin'ny faha 130 to ambany masontsika ity tanàna telo. Voalohany Damaskosy, faharoa Jerosalema ary fahatelo Tarsosy. Tsy dia hoe kisendrasendra kory havana ny
reo anarana tanàna telo reo tsy eky sendrasendra akory fa reo tanàna telo reo no manamarika ny fiainany Saoly zay niova Paoly, manamarika ny fiainany Saoly zay niova Paoly. Damaskosy toerana nahaterahan'ny Paoly ara-panahy. Teo an-dalana Damaskosy izy, teo ny fanenany tamin'ny tompo. Damaskosy toerana zay ny fanenany tamin'i Jesosy. Teo izy no nandray ny fahateraham-baovao. Teo an-dalana Damaskosy, teo ilay toerana zay nanekeny fa Jesosy ny tompo. Teo ny fotoana zay nianjerany teo amin'ny soavaly ka nitaraboany tamin'ny tany, zany hoe teo no nahatsapany Paoly fa tsinitsininy izy eo anatrehan'ny fahasoavan'Andriamanitra, tsinitsininy izy eo anatrehan'ny fahalembiazan'Andriamanitra, azava-poana ny fikelezana ny olombelona zay heverin'ny olombelona ho marina sy tsara raha tsy ao amin'Andriamanitra. Teo Damaskosy ny fahateraham-baovao an'i Paoly. Fa ny toerana faharoa zay voatanisy eo de Jerosalema. Jerosalema zay toerana zay ataontsika hoe ivon'ny finoana Jiosy, fonenan'Andriamanitra, raha zay nazo ilazana azy. Misy ny tempoly ary na jiosiza de izao tsy mahazo manadino an'i Jerosalema. Jerosalema zany lay reharehan'ny Paoly. Jerosalema lay ivon'ny ny finoan'ny Paoly mihitsy aza raha amin'ny lafin'ny toerana ny resahana azy. Jerosalema lay toerana izay fifalian'ny Jiosy rehetra. Manana toerana manokana amin'ny Paoly amin'ny Jiosy rehetra Jerosalema. Tsy misy Jiosy mahatsiaro saina na manana zay maha izy azy ka tsy nandalo teo amin'ny Jerosalema na indray mandeha monja atao amin'ny fiainany azy. Toerana fanaovana fivahiniana masina hatramin'ny andro ny taloha Jerosalema. Noho zany de Jerosalema azo lazaina ho ivon'ny fiainan'ny Paoly ihany koa, ara-tsaina io amin'ny mahafariseo azy, ara-pinoana io amin'ny mahajiosy azy, ary ara-piainana andavanandro mihitsy satria tany iny loharan'ny fahazavan-tsaina sy ny fandrosoana rehetra tamin'ny andron'ny testamenta vaovao aza. Fa ny fahatelo de Tarsosy. Nalefa ny mpianatra nakany Tarsosy izy. Tarsosy de toerana izay nipetrahan'i Paoly, nandalovan'ny Paoly tamin'ny fahazazany, toerana izay niainan'ny Paoly sy nahalembiazany, nandalova tany izy niteraka, tany izy ny lehibe, tany izy no ny andalina ny momba ny finoany amin'ny mahafariseo azy. Zany hoe Tarsosy dia toerana izay nanifenina ny Saoly ho Saoly mihitsy ara-pahalalana. Nahatonga azy olon'ny fahazavan-tsaina de atao amin'ny tanan-dehibe tao Tarsosy natao Tarsa. Tsy kisendrasendra zany reo toerana telo reo. Tsy kisendrasendra mihitsy raha vantany vao niova fo Paoly, Saoly ka tonga Paoly de voatonina reo anarana tanàna telo reo. Inona no antony riavaka? Ny olona riavako malala de izao, rehefa miova fo ny olona de mila resen'ny lahatra voalohany de ny ankohonany na ny tokantranony na ny havany. Eo no manomboka ny fitsokoana vavolombelona eo anivon'ny olona zay ny fanerasera taminao. Marina loatra fa misy tenin'ny Jesosy manao hoe tsy mpaminany tsy masy nataniny, na fomba fiteny teo koa moa zany hoe tsy misy mpaminany ajaina, tsy ajain'ny olona raha tsy amin'ny taniny. Dio tsika manao hoe isan'ny fijoroana vavolombelona ho an'ny olona zay nandray an'i Jesosy, ny ankohonany, ny fireneny, ary ndray moa zany tsy ajain'ny olona amin'ireny toerana misy azy ireny, tsy an'ny olona akory, fa hoe tsika manao hoe zava-dehibe ny ahafantaran'ny olona ny fiovamponao. Ndray maka lahy lehilahy tao Gerasena,
rehefa niova fo lay lehilaza hitantsika hoe nientsy teny amin'ny fasana nitetika ny tenany ny boridana nananany iraky ny fasana de rehefa nitsitraniny Jesosy izy ny fitantarany Lukazy de naniry hiaraka amin'ny Jesosy fa hoy Jesosy manao hoe da ny anao miverina any amin'ny ankonanao zava-dehibe zany lay hoe misy fotoana marina fa tsy amin'ny fotoana rehetra fa amin'ny misy fotoana tena ilaina mihitsy ary averin'ny tompo hijoro vavolombelona ao amin'ilay toerana izay nahaterahantsika isika io zany Paoly na Saoly fa nijoro vavolombelona tany amin'ireo toerana izay nahateraha rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de izao ny tenin'ny Jesosy rehefa nidresaka tamin'ireo vehivavy vavolombelona fitsanganany tamin'ny maty izy de niteny tamin'ny mpianatra manao hoe teny tamin'ireo vehivavy manao hoe ndana lazao amin'ny mpianatra sy Petera fa any Galilia eo anaminy fa tsy eto Jerosalema akory fa any Galilia le toerana nietsona any mpianatra mbamotry Petera eto zany de izay toe-panahy zay no tiany asan'ny apôstôly ao antsaitsika ny tsy anadonoantsika ny toerana na ny tsy anadonoantsika ny tantara izay ny fary anantsika tamin'ny tompo tsy anadonoantsika ny toerana zay nahaterahantsika ra-panahy tsy anadonoantsika ny toerana zay namola volanantsika mihitsy aza eo ary de mafy tamin'ny Saoly ny ijoro vavolombelona tao Damaskosy mafy be Saoly niainga andeha ho any Jerosalema andeha ho any Damaskosy miaraka amin'ny namany be dehibe miaraka amin'ny olona maro andeha hisambotra ny kristianina ao Damaskosy tonga ao Damaskosy izy ny olona tsy ny rehetra akory ny nahita ny fiovampony tsy ny rehetra ny nahen'ny feo an'ny tompony teny taminy fa izao rehefa tonga tao Damaskosy izy de io izy fa nijanona andro vitsy izy Damaskosy ary de izao lasa nivadika mihitsy ny fomba fiteny manao hoe Jesosy no lay Kristy Jesosy no lay Mesia noho zany tamin'ireo jiosy zay mpiaradia taminy nareo jiosy zay niandry azy tao Jerosalema ka vonina hisambotra ireo jiosy niova kristianina de fivadiana tsotro zao zany amin'izy ireo de mpivadiky Saoly satria ny antondia hisambotra ireo jiosy izay nandray an'i Jesosy Kristy ka avy eo indray i Saoly indray no miteny manao hoe tena Jesosy mihitsy no ilay Kristy de fivadiana tsotro zao zany tamin'ireo jiosy zay niara-dia taminy teny an-dalana na ireo jiosy zay niandry azy tany Damaskosy ka vonina hisambotra ny kristiana fivadiana tsotra fotsiny zao de tsy gaga sika raha ohatra ka ny fototra tamin'ny Saoly ireo jiosy ireo satria mpivadiky Saoly aminy no zany dia tsy mendrika ny ovelona tahaka ny nanenjehan'ny Saoly ireo jiosy kristianina no ny foterany zany fanenjehany zany tany aminy ray ka ny andrasan'ny olona teo ambavady izy hoe raha mivoaka ao izy de zay ny aminy kanjo nampantsirin'ny olona nampidirina tao anaty sobika dia navoaka tany amin'ny manda zany hoe tia vavadiny manda ny olona ny miandry azy fa izy dia any ambadiky ny tamboho nampiakarina tany ambony manda zany na tamboho be moa ny manda de any afaka nandeha nandositra nakany Jerosalema rehefa malala ny dikany hoe nijoro vavolombelona tao Damaskosy Saoly fantatry Saoly tsara mihitsy ny zavatra miandry azy mpampianatra teolojia Saoly fariseo olona manan-tsaina mahay mamakafaka tsara ny miabo sy ny mihiba fa zao niny nijoro vavolombelona tao Damaskosy izy na mafy ary zany fantany fa tsy maintsy hiteraka fahakalana zany saingy zao tsy maintsy nijoro vavolombelona izy napahafantatra tamin'ireo tao Damaskosy fa niova izy fa tsy Saoly intsony io fa i Paoly dika teny hoe Paulus moa de madinika zavatra madinika Paoly moa de olona tsy lava mipadinika de milazo ihany amin'ny 2 metatra sy 10 any Saoly
tsy lavabe tahaka ny Saoly-mpanjaka araky ny faniriany ray aman-dreny ny hoe lavabe tahaka ny Saoly-mpanjaka ny zanak'Israely talohan'ny Davida zany fa Saoly de fa Saoly de fohy raha mety rasen'Paoly zay naviany teny hoe Paoly izy madinika kely atra kely ary dia io zany fa nijoro vavolombelony toy ny milaza fa tsy lay Saoly fantatrareo tsony ty mba tsy hadisy fanatenana anareo mba tsy endrasanareo atsony amin'ny manaraka de zao tsy maintsy ampahafantariko anareo fefaniova ho alan'ny olona rehetra tsy maninona fa zao ampahafantariko anareo ny marina zany nijoro vavolombelony Paoly eo ny hoe fanambarany an' Jesosy Mesy zava-dehibe zay fa fampahafantarany tamin'ny tao Damaskosy fa izy efa nandray an' Jesosy kaniova afaka malala tsy fantatro hoe izany Damaskosy nao taiza ianao ny ona tamin'ny tompo tamin'ny Patisa tamin'ny raisina mpandray tamin'ny tokanana diakona fa izao samy manana ny Damaskosy ary ny tokantranontsika de Damaskosy ny fianakaviantsika de Damaskosy no zany de zao aza-donoina ny mijoro vavolombelona amin'ny fianakaviana ny fahatsarany Kristy na mino ny olona na tsy mino ny olona de ambarao aminy fa kristianina ianao fefa nandray an' Jesosy ianao ambarao amin'ny fianakavianao manomboka eo amin'ny ankonanao ambarao aminy fa Jesosy Kristy ambarao fa efa nandray an' Jesosy ianao efa niona tamin'ny tompo Damaskosy ianao fa ny faharoa de izao tany Jerosalema aiza ny Jerosalema anao ny Jerosalema anao de zao lay toerana zay noheverinao ho nivozam-pahalalana le toerana zay noheverinao ho nivozam-pahendrena aza-donoina fa Paoly de fariseo aza-donoina fa Paoly sy Jesosy de tsy mifankahita mihitsy Paoly tsy nahita an' Jesosy velona satria Paoly lehibe tany Tarsosy Jesosy taty Palestina na izany na tsy zany nefa niara Paoly de lehibe nianatra tao Jerosalema satria tsy misy fariseo hoe tsy mivezivezy tao Jerosalema lehibe tao ambany sokany Gamaliela ho Saoly zany hoe Saoly de tena olon'ny fahalalana Gamaliela zany isan'ny tompon-daka tamin'ny fahalalana tamin'ny fampianaran-dalana tamin'ny andron'ny Saoly tamin'ny andron'ny Jesosy dia zany Jerosalema zany de toeran'izay fandratona fahalalana de nijoro vavolombelona tany Saoly ary tsy vitany hoe nijoro vavolombelona tany Saoly fa tsy maintsy nanambara tamin'ny ro mpianatra izy hoe niova nizakazaka tany Jerosalema izy toerana nanivozan'ny fahalalana io toerana zay nirehareany io saingy zao toerana nisy ireo apôstôly toerana nisy ireo olom-bo antso tahaka an' Jesosy tahaka ireo mpianatra Jesosy toerana nisy ny fiangonana voalohany raha avantany vao mibebaka Saoly de nijoro vavolombelona tao Damaskosy izy fa izao lasa izy aloha nizakazaka an' Jerosalema haninany Jerosalema hanatona ireo kristianina tahaka azy ireo olom-bo antso tahaka azy hanatona ny fiangonana voalohany de tao Jerosalema ro tantaraina misy ny apôstôly rehetra ireo hanatona ireo Paoly ilaza hoe za koa tahaka anareo za koa mino an' Jesosy Kristy tompo afaka malala tsy misy olona mandray an' Jesosy tsy misy kristianina ka mandositra fiangonana fa ny any ataonao voalohany indrindra rehefa mandray an' Jesosy ianao de te hanatona ny namanao mitovy finoana aminao ary io matetika hitatsika rehefa mivezivezy eto Madagasikara tsika na ny Ampitan-Dranomasina aza de mantany fiangonana aizaka ny fiangonana FJKM eto aizaka ny fiangonana katolika eto aizaka misy fiangonana kristianina eto de miezaka ianao mamantatra ary rehefa misy fotoana iangonana lahady de miezaka miangonany de misolatra anaranany de manompo any zay le hoe manatona an' Jerosalema anatony ireo kristianina ao Jerosalema reo olona mitovy ataoko hoe raha ifinoana aminao
le olona ray tapo aminao amin'ny tompo de manatona an'ireny ary ririndra tsy fantatsika zay dinidinika maro samihafa ny fanaovany Saoly na Paoly tamin'ireo mpianatra ireo fa no azo antoka dia ho tsy maintsy ny famely izy no azo antoka dia tsy maintsy nanazavy Saoly manao hoe tena diso nanenjika ny fiangonana diso nanenjika anareo ho azo antoka fa izay dingana fanatonany Paoly ny kristiana tao Jerosalema zay dia efa fangataham-pamelana no heviny izy izay olona ambony teo amin'ny Jiosy io fa nanatona ity fiangonana kely ireto tantsata ambany vohitra apôstôly iny izy fanana midika iny zay midika fanetretena midika fibebala sahady aza eo anatrehan'ireo apôstôly zay nenjehiny tany aloha midika manao hoe manatantara Jerosalema toerana izay nanivozany Paoly fahalala nefa koa nanivozany herim-panahy ny fakahitany tamin'ireo apôstôly zay ho tahaka azy ny fahitany tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra nanivozany hery hoe ohatr'izao zany aivetsika reto indray zany zao no hitoro ny filazantsara asa izany Jerosalema tsika dia afaka malala Jerosalema dia zao ay fiangonana zay hitaizanao anivozanao fahendrena anivozanao finoana ahitanao ny mpiara-manompo aminao ahitanao ny mpiara-mivavaka aminao ahitanao ny rahalahinao ara-panao amin'ny tompo fa ny fahatelo dia zao ry afaka malala rehefa vita zay dia niverina nakany Tarsosy izy avy tao Jerosalema izy zany niona tamin'ny mpianatra rehetra tao ary nahazo antoka ny mpianatra fa Saoly dia efa niova fo nohitiny Barnabasa teo ary azo ny mpianatra antoka fa tsy mpanenjika ny fiangonana tsony ary tonga mpitony ny filazantsara dia lasa izy nakany Tarsosy any amin'ilay toerana nanabeazana azy lay fahazazany lay akan'ny taiza naninona any koa mbola betsaka ny olona tsy mino an' Jesosy tany Tarsosy mbola betsaka ny namana ny tapaka sy ny namana ny fianakaviana any Tarsosy izay tsy mbola mino an' Jesosy Damaskosy fe toerana nahaterahana ara-panahy toerana mifanenana tamin'ny tompo fa Tarsosy tany-drazana razana azy lazana azy tany izy ny lehibe io izy fa niverina tany an-tany-drazana nijoro vavolombelona tany an-tany-drazana no hoe tsy ilay Saoly fantatra rotsony ty ry fianakaviana tsy Saoly fantatra rotsony ty ny fahazazany fa zao Saoly kristianina Saoly nandray an' Jesosy afaka malalo otam-pamagalana mihina ny hevim-panahy amin'ny rano rehetra zany roa voalohany dia zao ilaina ny fijoroana vavolombelona ny olona miova fo dia mijoro vavolombelony fahatsarany Jesosy amin'ny toerana zay niantsona azy amin'ny toerana zay na ny fiangonana zay ibeazana amin'ny fianakaviana zay nipoirany ilaina ny fijoroana vavolombelona fa ny faharoa dia zao miadana sy mitombo ny fiangonan'Andriamanitra rehefa mijoro vavolombelona isika arakaraky ny hafahatsika arakaraky ny asaitsika mijoro vavolombelona arakaraky ny aneketsika ho fiasan'ny tompo no mabetsaka mampitombo ny fiangonan'Andriamanitra raha mangina isika dia miadana ny asan'ny tompo ekena fa marina ny tenin'i Jesosy manao hoe raha mangina ireo dia ny vatony miantso antsy fa na izany aza dia tena zava-dehibe mihitsy ny tenin'ny asan'ny apôstôly amin'ny 9:telopolo io manao hoe dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodisy Galily asamany rehetra satria nahoana satria efa niova fo ilay mpanenjika ny fiangonana satria nitoro ny filazantsara koa ilay mpanenjika ny fiangonana avako malalo dia tsika hijoro vavolombelona amin'ny toerana izay misy antsika anazavantsika mpiarabelona amintsika fa Jesosy no fiainana ao amin'ny Jesosy ihany no misy ny fifaliana dia teny tahaka ny Paoly zay ao amin'ny Filipianina manao hoe
ataoko taimboraka ny zavatra rehetra manoatra ny fahatsarany Kristy. Ivavaka isika. Tompo misotranao zahay noho ny amin'ny teninao zahay azonay novakiana. Mampianatra anay fa zava-dehibe ny fijohona vavolombelona. Ny fijohona vavolombelona ny amin'ny fandresenao Jesosy ny fahafatesana zay tsaronay amin'ity volana ity. Tompo, ny fangiry firinanentinao no nampahasambatra anay nampiadana anay. Sotra Tompo fanatsoinao zay ka tonga kristianina. De ampianarina ijoro vavolombelona ao amin'ny Damaskosynay, toerana ny fanenana taminao. Ijoro vavolombelona ao amin'ny Jerosalema, lay fiangonana zay anompona ianao. Ijoro vavolombelona ao amin'ny Tarsosynay, lay fianakavianany poiranay, miandry anay izy re. Fa ny fijoroanay vavolombelona no hampisy fiadanana sy faliana ao anatin'ny ankonanay, ao anatin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny mpiray-tanindrazana aminay koa aza. Malemy zay Tompo ary fantatray fa sarotro zany, mety miteraka fakahalana ao amin'ny hafa, miteraka fahasorenana ao amin'ny hafa, kanefa Tompo, tsy ny fakahalana ny tompony teny farany eo amin'ny fijoroana vavolombelona fa ny fitiavana. Ary manokatra lalana mahoanay mandrakariva ianao, rehefa sazahay dia meherim-panahy zay Tompo ijoro vavolombelona amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana, hilaza amin'ny namanay fa tsara ianao Jesosy, tsara ianao Andriamanitra. Misaotra reto Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.